Miarabantsika rehetra androany zahay dia hiresaka aminareo ny momba ny vatsim-piofanana Mandela Washington Fellowship izay karakarain'ny gouvernementa amerikana ho an'ny tanora mpitarika eto Afrika. Ny tenako no Taina, dia izy no Sofia izay mivady dia samy nahazo ny vatsim-pianarana io daholo. Ny tenako tamin'ny taona 7 ary izy tamin'ny taona 9 Izy io dia fampiofanana mandritra ny 4 herinandro izay atao any amin'ireo université any États-Unis ho an'ireo tanora izay voafidy. Ka isan-taona manomboka ny volana Jona zany dia tanora manodidina ny 700 eo manderana ny Afrika zany no voafidy hiatrika ny fiofanana io. Ho antsika eto Madagasikara dia manodidina 500 eo no soliteny antsika ao anatin'izay. Ka amin'ny vatsim-pianarana azy dia maimaim-poana tanteraka ny zavatra rehetra izay atao ao ary tsy misy vola loha mihitsy na ny ariary aza mandritra ny fiomanana mandra-piverina eto Madagasikara. Karazana fiofanana telo no arahana rehefa tonga ny États-Unis. Ny voalohany ny civic leadership. Izy io dia natao andreo tanora mpitarika izay eo amin'ny sehatry ny asa sosialy sy ny fanaovana asa soa. Ny faharoa dia ny business and entrepreneurship. Natao indray ho andreo tanora mpitarika eo amin'ny tontolon'ny fandraharahana. Ary ny fahatelo dia ny public management izay natao andreo tanora mpitarika eo anivon'ny asa-panjakana. Tanora afrikanina teraka sy monina eto Afrika eo anelanelany 5 sy 13 taona. Mahay miteny, manoratra ary mihaino anglisy tsara satria amin'ny teny anglisy avokoa ny fiofanana rehetra izay ataon'ny États-Unis. Anisan'ny zava-dehibe ihany koa ny fananana traikefa matanjaka amin'ny resaka fitariana amin'ilay lalam-piofanana anankitelo izay tany saina teo aloha teo izay hisafidianana an'ilay olona hisoratra anarana. Tsotra kely ny fisoratana anarana miditra amin'roy izay asehoana eo ambany io tsika dia ao daholo tsika ny mameno ny zavatra rehetra mombamomba antsika sy mamalo ny fanontaniana izay apetraka izy ireo izay ihany. Tandremo anefa mahay maim-poana avokoa ny fisoratana anarana ka mila jerentsika tsara momba ireo pisloka izay mety hangataka vola amintsika. Tsara tadidiko nefa ny fa nanomboka tamin'ny 12 septembre teo izy io ary farana amin'ny 9 oktobra ho avy izao. Ao anatin'ny candidature dia misy ny valim-panontaniana izay omenao. Ka ao anatin'izany dia mila avohitra ao tsara ny mahatanora mpitarika anao ary manana traikefa tokoa ianao amin'izany fitariana izany. Dia raha azo atao mitadiava olona izay hamaky aloha iny valim-panontanianao iny fa aza tonga dia maikamaika andefa n'ilay valim-panontanianao satria ny hevitry ny maro madakadavitra. Azonao atao tsara mihitsy ny manontany amin'ireo ilay tanora izay efa nandeha tany eto Madagasikara. Tadiko fa olombelona no tsara izany candidature anao zany ka mila mahakasika azy tsara ny zavatra izay soratanao ao. Aorinan'ny 9 oktobra izay daty farany fisoratana anarana dia miandry ianao aloha na ho voaray amin'ny entretien na tsy ho voaray. Io entretien io dia tanterahana ny volana janoary sy volana febroary 2024. Dia ny farapara ny volana marsa indray vao mandray antso ianao na hoe tena voaray anisan'ilay mandeha na ilay tsy mandeha. Ary ny volana jiona 2024 no anainganao raha anisan'ireo izay ho any États-Unis ianao. Ireo tanora 700 afrikana ireo dia hiparitaka manerana ny États-Unis any amin'ny université maro ka any dia anaraka fampiofanana momba ny fitariana izy ireo. Akademika izy io fa misy ihany koa ny fampiarana izay atao tahaka ny fitsidiana toerana maro samihafa fa eo ihany koa ny fanaovana asa soa any amin'ny toerana maro isan-karazany ihany koa. Anisan'ny zava-dehibe anatin'ny fampiofanana io koa rehefa tapitra ilay 4 herinandro dia misy ilay fihaonana tampony izay ivondronana andreo tanora rehetrarehetra ireo any Washington DC mandritra ny 3 andro. Izy io zany no famaranana ilay programa amin'ny fomba ofisialy. Tena manova fiainana io fandaharam-piofanana io ary manokatra varavarana be dia be mba hahafahanao mivoatra eo amin'ny arakasa sy ny ara-pianarana ihany koa. Ary rehefa vita ny fiofanana dia tsy mijanona eo fa mbola marobe ny zavatra azon'ny mpiofana sy trano. Anisan'izany ohatra ny hoe raha mitady stage izy dia manampy azy ny USAID ary eo ihany koa ny mbola misy ny conférence izay azony hatrehana ny Afrika Atsimo dia eo ihany koa ny ohatra hoe raha misy Amerikanina
tiany izaratra kefa eto Madagasikara dia manampy amin'izay koa ny gouvernemanta amerikanina. Manokatra fifandraisana ihany koa ny fanaovana io fandaharam-pianarana io fa rehefa tonga any ianao dia manana fifandraisana amin'ny amerikanina ary ihany koa manana fifandraisana amin'ireo tanora mpitarika afrikana rehetra ihany koa ka rehefa tafaverina ary ianao dia misy ireo izay mbola miara-miasa rehefa aorianan'ilay fandaharana. Ohatra anankiray lazaiko amintsika fotsiny ny Alain Vato zao niasa tany Mahavoay tany Manaratsandry dia be dia be zany ny tetikasa izay nisokafanay taty aoriana niara-niasa tamindreo ilay olona mipetraka any Amerika vokatry ny fandehananay tamin'io vatsim-pianarana tany Amerika io. Eto am-pamaranana ary dia te hampirisika antsika rehetra izahay izay voakasiky ny voalaza teo aloha teo dia manana fahasahiana mandray sanjara matokisa ny traikefa izay anananao sy ny valeranao rehetra fa izany manampy anao mba hahafahanao mandray anjara ka mety ahavorainao amin'ny vatsim-pifanan'io. Aza misalasala ary sokoa ny tahotra satria indraindray tonga dia matahotra saditsika hoe tsy ho lasa amin'izany kanefany dia rehefa eo ny fahavononanao sy ny finoana anananao dia tena mitena fa mety hoenao mihitsy no isolo tena Madagasikara andeha amin'ny herintaona. Dia mirary soantsika rehetra izay misoratra anarana amin'ity taona ity dia manao velomantsika amin'ny manaraka indray. Mirary soa tompoko.